Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky eo amin'ny magazay Baolay. Hello! Afaka tsara ny tasy. Soka Vitre, Baolay, Vaoline, Université GSI, manolotra ho anao ny vaovao. Fito andro mialoha ny daty ny 20 avrily anaovana ny dinika nasionaly amin'ny fampiavana-pirenena tsy mbola misy rototra ny akamaroan'ireo mpandray anjara mifangaro ny fitadiavana tombontsoa sy ny resaka politika ka mahasaritra ny fametrahana ny tena fampiavana-pirenena marina hoy ny avy amin'ny mapara. Mandidina ny 270 tapitrisa ariary ny fandanian'ny délégation malagasy ny Indonésie, mandidina ny 420 sy 500 tapitrisa ariary kosa ny fatiatoko ny orinasa Air Madagascar namily ny sidina nitondra mpandeha 720 avy any Bangkok ho any Indonésie. Nahazo fafana vonjimaiky ireo olona 330 notoriana sy voalorotany ilay raharaha batoara kadina tombo didina voakany tsy chaîne pénale io arivo io ny 20 Mei izao ny fitsarany ity raharaha ity. Nandravy ireo mpianatra mbola nianatra tao akatsy ireo mpianatra ny Deg Sandroany tsy hijanona ny fitakiana tsy misy mpianatra mianatra hoy izy ireo raha tsy mivoaka ny daty andraisana izany. Yato any koa ny stage eny amin'ny hôpitaly eto andrenivohitra manomboka rahampitso. Farany voapanga ho pitsikilo sy praitsykombakomba amin'ny gouvernement Jason Ruiza ihany mpanao gazety ny Washington Post any Teheran ankilany voaliky gadra 20 taona amponja ny filoham-pirenena Egyptiana teo aloha Mohamed Morsi ny andindin'izay rehetra. Efa ela no nitadiavako shampoing azo antoka sy tsy manimba ny volo. Shampoing tena mety aminy ary manamanitra azy ela. Sady maty ampiasa matetika e. Zany no nahatonga anay nifidy ny shampoing vao. Shampoing papay mampangirana sy manala ny volo misy aringotra. Shampoing menthe manadio sy manamevana ny volo misy angatrana. Shampoing citron manome tanjaka ny volo mora mitsiro menaka. Vao shampoing tia ny volo peri. Vao shampoing citron, papay sy menthe amin'ny sachet sy tavoahangy. Soka Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soka Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soka Vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Des nouvelles gammes de produits débarquent chez Baolay, où l'on en prend plein les yeux avec un très bon rapport qualité-prix. Smart TV Ultratech correspondront mieux à vos besoins et à votre budget. Des subwoofers top et de qualité dotée des meilleures fonctions à petit prix. Découvrez les meilleurs frigos du moment qui coïncident à vos attentes à prix hyper compétitif. Des superbes produits, rien que pour les femmes, se marient très bien avec tous les intérieurs. Baolay, toujours meilleur. Situé dans une nouvelle ville, GSI Bypass, Université pionnière d'Avarajan, vous propose 4 filières clés. Informatique de gestion, multimédia et communication, génie management du BTP, management des affaires,
Inscription encore ouverte avec GSI Itos. Téléphone 034 38 174 74. GSI Bypass. Téléphone 033 17 689 34. GSI, un passeport pour l'avenir. Cours ASAM hoanao manao ny fanadinana CPE, BPC, BAC, A, C, D, G2 misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny cours de révision intensive fidirana sabotsy 2 mai 2012 isbook roa nozaraina ankino amin'ny mpanabeazo antoka ny hoavinao cours ASAM Analakely, Analamahitsy, Ambolibao, Itaosy, Antsirabe, Moramanga, Mahajanga, Ambatondrazaka. Téléphone 22 345 38 matokiny ASAM dia tokony tena anao ianao. Ny azo ny vanikolaka, ny taninandrino ny tsara, ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany, fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny ilazana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMED, à nous ça. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Dia mbola faly mitsidika ny tokantrano indray tomboky lasy tombovavy amin'izao takarivo izao miarabanao tonga sao tanatin'ny fampalam-baovao ny fahita lavitra Gol TV ialana tsiny aty am-piandohana izay mety ho fahatapahana mandritry ny fampalam-baovao izany moa dia noho ny fahatapahany herinaratra ety amin'ny faritra izay misy ny Gol TV sy ny Gol FM. Fa vaovao mikasika ny fambevanam-pirenena avy hatrany isantarantsika ny fiarana amin'ny ity anio ity kajikajy no betsaka raha ny fambevanam-pirenena amin'ny endriny ankehitriny no jerena ho ny mpandinika politika amin'ny fangaro ny fitadiavana tombotsoa sy ny resaka politika ka mahasarotra ny fametrahana ny tena fambevanam-pirenena marina raha ny nambara ny solombavam-bahoaka Christine Razanamahasoa hatreto ihany koa tsy mbola fantatra mazava izay tena tanjona ao anatin'ny fivoriana maro samihafa no tanterahina hatreto arao ny fanadihadiany herin'ny rabary. 7 andro mialohan'ny datiny fa 20 volana avril anaovana ny dinika nasionaly amin'ny fambevanam-pirenena. Tsy mbola misy fantatra hoe inona no atao amin'izany. Tsy mbola misy lahadinika mazava ny amin'ny fandaharam-potoana. Fantatra kosa hatreto fa 540 amin'ireo 2 andrasana no efa nisoratra anarana. Izany hoe na tsy mbola nahita vola na ihany koa tsy mbola misy rototra ny akamaroan'ireo mpandray anjara.
ho an'ny jeune na ny groupe d'experts nationaux tsy tondra makany amin'ny fampandrosoana ny fampihavanam-pirenena misy ankehitriny. Le maromaro tsiraisana zay ve ny mampandroso ny zavatra raiso amin'ny lafiny tena eo izy mijery fitary temenakavo hoe nampandroso ve le maromaro tsiraisana ity tsy gasy mantsy ohatrany hoe alemena koa ndraindraiky amin'ity resaka fampihavana fihavana ity misy zavatra mety misy limitiny le izy areo toera fampandrosoana ndresana de tena zay tokoa ve sa zay a hoentina andemena hatrany hatrany a tsika malagasy a tsy androso lavitavitra kokoa ary joeny io zay ny any vahiny ara-miano mety mety le fampihavanareo efa ontranonareo zany fa de mifandrita koa nareo a hiady seza fotsiny. Mbola mikorotana hatrany ity fampihavanam-pirenena ity hatreto, tsy mbola mazava na ireo filoha dimy mpandray anjara tany am-piandohana aza samy mametraka ny kajo politika ny amin'ity fampihavanana ity. Ity fampionana ity izay fangatan'ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka ary nahafahany nametraka ny Premier Ministre ankehitriny Ravelonarivo Jean ho eo amin'ny toeran'io. Ity farany izay efa mpanamory ny fiaramanidina mpitondra ity filoha teo aloha ity tamin'ny fotoan'androny. Fiatsaram-belatsiny betsaka hoy kosa ny solombavam-bahoaka karazana Mazoa Christine raha nanontaniana momba ity fampihavanam-pirenena ity, ny mapara izay efa nisitaka tamin'ity resaka ity ihany koa. Satria ny zavatra nataotao dia ohatra ny zavatra natao amin'ny fiatsaram-belatsy tsisy fahadiova-po dia nisitaka sahay. Ka heverinay fa raha fampihavanana moa no atao dia tokony ho daholo ny rehetra zay tokony ho ampihavanana. Ka aminay zany rehefa misy filoha ny sitaka, misy fahatelony koa mbola misitaka miato, everiko fa izany fampihavanana atao anatin'izany hoe fa tsy fampihavanana tsy no fampihavanana tsy fantatro ny tiany FFKM atongavany. Maro noho izany no manombatomba fa mizotra any amin'ny kisarisary tamin'ny taona 1977 izay niafarana tamin'ny convention du 31 octobre ny zava-misy ankehitriny. Tsy fanalavitra amin'izay fa fanaovantsony fanarahana no ivotra amin'ity fampihavanana tariny FFKM ity raha ny fizotrany. Fanarahana izay mampisingilaila ny fitondrana rajonary mampianina raha ny kajo politika mandeha amin'izao fotoana izao. Toy ny hoe ny Premier Ministre no hitondra ny baolina rehefa kelikely eo ary ho endriky ny fanjakana mijoro sisa ny filohan'ny Repoblika mba hialana amin'ny fandikana ny rafitra ara-dalam-panorenana. Mikasika ny fifidianana ben'ny tanàna kosa tsy mbola nisy nanatra tao taratasy teny anivon'ny OVEC ny platsaka hovidiana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ho avy io raha ny fanazavana azo avy eny amin'ny ity ratsamangaiky ny senita ity raha ny fanazavana azo teny hatrany dia olana ho an'ny kandida ny fahasarota ny famenoana ny anto taratasy indrindra fa ny eo amin'ny taratasy ketra izay andoavana 4,9 farafahakely ny isan'olona tsy manana fototra ara-dalàna ny fifidianana atao ary sarotra ny eken'ny rehetra azy ho ny filohan'ny seni teo aloha fanadidina. Tapa-bolana eo sisa dia hikatona ny fotoana ahafahan'ireo kandida manatitra ny atao taratasy firotsahako hovidiana nefa hatreto tsy mbola nisy nanatitra izany teny anivon'ny OVEC. Mahasarotana araka izay tratra ny fanaovana atao taratasy ho an'ny resaka etra ohatra tsy maintsy mandovola 4,9 farafakely ny ireo platsaka hofidiana na efa tsy amperinasa intsony aza. Raha tokony ho izy anefa dia ireo olona mbola amperinasa no mandoa ireo vola ireo, izany hoe fanasiana masotsivana eo amin'ny resaka arabolina ireo kandida raha ny zava-misy no jerena. Ny olona an'aktivité angamba ny hoe tokony hidirana ny zairetsaka izay fa raha araka ny fanjavana zareo amin'ny plan fisika dia nilaza zareo fa dia hoe mandaty tsisy hamenonan'le dossier raha ohatra ka tsy raha tsy miparticipe zany ny farafaraty ny farany ambany amin'le vola tokony ho aloha. Kanefa ho an'ny olona retraité olona efa tsy ino dia vola retenu pour pension vendray no anatsorana zay fisika zay. Tao manamafy ny fikirizan'ny fanjakana hitady vola amin'ny fomba rehetra amenona ny banga ao amin'ny HVM ny zava-misy ankehitriny. Ity tokony mpitondra ity izay fantatra fa manana olana arabola amin'izao fanomanana ny fifidianana izao. Ankoatra ireo tsy fahatombanana arabola ireo mbola tsy anana fototra ara-dalàna ihany koa ny fifidianana ho vita eo raha ny nambaran'ny filohan'ny seni teo aloha. Ankoatra ny efa mahalany datin'ny senita, mbola vohitsaka indray ny lalàna mikasika ny senita ao amin'ny 220 izay milaza momba ny fisoloantoeran'ny filohan'ny senita izay tsy tokony hihoatra ny iray volana. Ny fifidianana dia mifototra amina zavatra anankitelo lehibe: ny fanomanana, ny fotoana ary ny vola. Izany zavatra rehetrarehetra zany rehefa feno dia izay tsika zay vao tokony hiditra
ao anatin'ny fifidianana. Tena tokony tokoa ve ao anatrehany trangan-javatra misy amin'izao fotoana izao a tokony hidirana ve zany a le fifidianana raha ohatra ka mbola tsy tomombana atao anatin'ny telo volana hidirana ao anatin'le fifidianana ny vola. Fifidianana petatoko no vita amin'ny faharaiky amby 30 ny volana jolay ho avy zao raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. Raha ny tatitra farany tamin'ny fiaonan'ny senita tamin'ny mpamatsy vola niakatra 7.20 faingo 4 tapitrisa dolara indray ny vola ilaina. Ny 12 faingo 4 tapitrisa dolara amin'ireo ihany no efa ao, izany hoe mbola misy 7 faingo 2 tapitrisa dolara tadiavina. Aiza no ahitana ireo vola ireo ao anatin'ny 3 volana? Hatreto mbola ny mpamatsy vola no antenaina raha ny zava-misy. 270 tapitrisa ariary mandidina io tarem-bola io ny fandaniany délégation-ny filoha era-zonary mampianina any Indonezia mandidina ny 420 tapitrisa ariary kosa ny fatiantoky ny orinasa-mpanjakana ery Madagasikara no isidiny io mipetraka araka izany ny fanontaniana amin'ny hoe inona ny mazava-dehibe ny fandehanany délégation any an-toerana nanainga any Indonezia omaly arivo délégation io ary ny fanadihadiana tanterahiny Michel Ranardzon. Lasa avion présidentiel nisidina ara-baritra mampitoy any Madagasikara sy Guangzhou. Olona 520 no zakan'ny fiaramanidina nitondra ny délégation tarihany filoham-pirenena ny Indonezia. Nodina avy any Bangkok anefa io fiaramanidina io. Nitondra ny délégation tany Indonezia niteraka fimenmenona teo amin'ny pande 720 izany. Raha ny loharanom-baovao akaiky anay. Raha ataony katsikady tsotsotra manodidina ny 420 tapitrisa ariary. Ny fatiantoka ny kompaniary Madagasikara ny fiviliana lalana io. Raha toka 3 tapitrisa ariary resaky ny olona ny saran-dalana. Etsy ankilany araka ny efa notanterina taminao tao anatin'ny fampalalam-baovao omaly. Miopampana ny fandaniana amin'ny tsy fivoahan'ny délégation ity. Ankoatra ny fandaniana amin'ny resaka fiantranona izany hoe raha toka $700 ny suite présidentielle, $220 ny hofatrano andreo délégation miisa 7 miampy ny saran-dalana 3 tapitrisa ariary isaky ny olona mandidina 270 tapitrisa ariary ny vola ampiasain'ny fanjakana malagasy amin'ny sommet de Bandung io. Mipetraka ny fanontaniana inona ny tena mahazava-dehibe io sommet io. Raha tsy ahivina androany sy raha mipitso no anatanterahany io sommet io inona araka izany no hijanona ny délégation any mandritra ny eninandro. Lara-pahamehana avy ny fijanonana sy ireo fandaniana miopampana ireo manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao. Raha tsy ahivina 110 amin'ireo délégation 730 ihany no manatrika n'ilay fivoriana mpanao politika akaiky ny filoham-pirenena ny 9 ary ny 5 no mpandraraha amin'ireo. 9 kosa ny mpanao gazety miasa any an-toerana. Tsy fantatra mazava izany hoe inona no ataon'ireo olona hafa 17 ambiny izay amoahany fanjakana vola be. Fiatrena ny fifidianana kominaly efa raikitra ny fampelezan-kevitra eny ankadikely lafy ataon'ny antoko HVM kandida ben'ny tanàna iray no mametaka ny anarany amin'ny takelaka hazo isan-karazany sy mametaka izany amin'ny fokontany ary mampiseho fa manao foto-drafitra samy maro. Tranga izay mampanontany tena momba ny fomba fanaovana politika eto amintsika izay jeren'ny senita fotsiny aloha hatreto arao ny fanadihadiana. Tsy lavitry ny renivohitra, komina Kadikely lafy lasa orinasa mpanao fanamboarana EPP ny antoko HVM. Miteny ho azy ny takelaka ny hery vaovao Madagasikara no miantoka ny lany amin'ny anaran-dravelona nosy izay kandida ho ben'ny tanàna amin'ny anaran'ny HVM eny an-toerana. EPP no amboarina sy hatsaraina ary tsy misy idiran'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena izany. Raha ny voalazan'ity takelaka ity fa olona iray no manao ny asany anaran'ny HVM. Voalazan'ny takelaka manana endrika tahaka ireny fampahafantarana ny asa ofisialy ataon'ny fanjakana ireny fa 20 andro ny faharetan'ny asa ary ilay kandida HVM no mpamatsy vola. Tsy tahotra tsenatra araka izany ity kandida ny antoko HVM ity ary fandikan-dalàna mazava no misy. Eo aloha ny fametrahana ny anarana amin'ny birao-pokotany fa eo ihany koa ny maha-kandida ny ben'ny tanàna azy izay tsy ahafahany manao fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana voafaritra ny lalàna fanaovana izany. Hatreto aloha mangina fotsiny senita manoloana ity tranga ity izay efa naharitra mambolana hoy ireo nahita maso teo eny an-toerana. Angina fotsiny mahalony izao ve ny lehibe ny antoko HVM ka mela ny olona izy ireo anao izay saim-patany tahaka ny eto Ankadikely lafy. Maro ny mpanara-baovao no manontany, matahotra ny tsy ho lany ve ny manao fanahiniana tahaka izao. Izay ve no fitaratra herin'ny antoko ny fitondrana fa fomba ara-politika ifamitaizana eto amin'ny firenena. Afaka manao izay tiany atao ve rehefa manam-pahefana ka eo amin'ny fitondrana ary tsy olana izany na dia hita-pokita-pirenena tahaka izao aza ny zava-misy ara itsika akaiky ity raharaha ity.
Mikasika ny fizahantany sy ny kolontsaina kosa manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana sy ny fiarahamonim-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny orinasa mpamokatra horonan-tsary fanadihadiana October Films izay nahazo alalana hamokatra horonan-tsary momba ny sisa-tsambo rendrika tany amin'ny fahan-dranomasin'ny Sainte Marie tamin'ny taonjato faha-7 ambin'ny folo sy ny taonjato faha-8 ambin'ny folo. Vola 4 tapitrisa dolara avy amin'ny orinasa History Channel any Grande-Bretagne no amatsy vola izany mitoetra ho olana amin'ny fahafahana manao izany tetika asa izany anefa ny ministeran'ny kolotsaina raha ny fanazavan'izy ireo arao ny fanadihadiana. Orinasa goavana mpanao horonan-tsary fanadihadiana maneran-tany ny History Channel ary nanokana vola hatramin'ny 4 tapitrisa dolara anaovana fanadihadiana momba ny sisa-tsambon'ny Sainte Marie tamin'ny fotoanandro ny jiolantsambo tamin'ny taonjato faha-7 ambin'ny folo sy faha-9 ambin'ny folo. Solontenan'izy ireo manao izany eto an-toerana kosa ny October Films. Araka ny voalazan'ity taratasy fitarainana nalefan'izy ireo ity efa niasa 420 ka hatramin'ny 930 andro izy ireo nanomboka ny horonan-tsary tao Sainte Marie ary nandalo 2 alina dolara isan'andro nefa kendren'ny fanjakana malagasy ajanona izany ankehitriny. Sotasota sy fitadiavam-bola ataon'ny tompon'andraikitra malagasy sasany mba ahafahan'izy ireo manao izany no itarainan'izy ireo ary voatonona manokana tamin'izany ny ministry ny kolotsaina ankehitriny izay ambarany ity taratasy ity fa namporisika ireo arkeologa tsy hiara-iasa amin'ny History Channel sy ny October Films. Ireto farany anefa niala fa ara-dalàna ny fahafahan'izy ireo manao izany horonan-tsary izany. Alala ny fahazon'izy ireo tamin'ny taona 3 izany ary ny 20 mars 5 no vita soni ny protocole d'accord anaovana izany. Ny horonan-tsary hovokarina izay afaka manosika ny Madagasikara amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny tontolon'ny fizahantany raha ny fanazavana hatrany. Nilaza honazy fandrahonana avy amin'ny Tale Jeneralin'ny Ministeran'ny Kolotsaina ihany koa ity orinasa ity fa hoe anaovany tatitra izay anaratsy ny asa ataon'ny History Channel izay milaza fa nangalatra singa tamin'ireo toerana alaina sary izy ireo. Mihevitra ny torno ny ambarany fa fanalam-baraka ataon'ny Ministeran'ny Kolotsaina Malagasy ny orinasa October Films no izany. Fanontaniana mipetraka ny hoe ahoana no ahafahana mampiditra mpizahatany hatramin'ny 1 tapitrisa amin'ny 24 raha toa ka tetika asa tokony ampahafantarana ny arena kobonin'ny Madagasikara tahaka izao no misedra olana avy amin'ny fanjakana malagasy ankehitriny. Niezaka izay androany nanatona sy nanontany ny ministeran'ny kolotsaina tsy nisy afaka nandray ny mpanao gazety izy ireo nilaza kosa nefa fa ho amin'ny rahampitso no afaka manome fanampanazavana mikasika izay raharaha izay. Eo amin'ny lafiny fitaterana anabakabaka kosa mijanona ho tsy ambaratelo hatreto ny vola ny vidianana ilay fiaramanidina vaovao ny kompania mpitaterana ery Madagasikara. Mandeha ny feo fa ny filoha aloha Marc Ravalomanana no nanome vola ny vidianana izany tsy nanamarina nefa tsy nandiso izany ny mpomba azy rehetra izay nanontanianay izay tsy nentin'ny resaka mikasika izany manimba ny fivoaran'ny toe-karena ny fifangaroan'ny politika sy ny toe-karena raha nambara ny mpahay toe-karena izay nanontanianay tamin'ity anio ity fanadihadiana Michel Aranartson. Raha ny voasoratra amin'ny teti-bolam-panjakana taona 2022 nankatoavina farany teo 3,90 miliara ariary ny teti-bolan'ny ministeran'ny fitaterana anabakabaka amin'ity taona ity. Manodidina 7,7 miliara ny vidin'ny fiaramanidina ATR 72 vaovao iray ankehitriny. Tsy hainy tsy hametraka fanontaniana ny amin'ny hoe aviaiza ary ny volan'ny vidian'ny ATR 72 azo efa iray volana mahery io. Raha tsy ahivina tahaka izao ny valiteny ny Tale Jeneralin'ny Air Madagasikara mahakasika izany. Tsy dia zava-dehibe loatra aloha hoe vidina roplanina fa hoe tonga ilay roplanina natao ny ezaka rehetra na atao anatiny na miaraka amin'ireo mpindonantoka rehetrarehetra izany nahazoana an'ilay roplanina efa misy plan fanaovana an'izay mandeha miandalana araka ny fotoana zany fa dia io aloha zany nivokatra efa azontsika io dia ampiasaintsika io zany. Amin'izao fotoana izao mandeha ny feo fa banky iray izay mitahiry ny vola be an'ireo mpitondra fanjakana isan-karazany no nampinana ny volan'ny vidianana izany ao indray ireo miresaka fa fiara-miasa amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana no nanome ny vola fitondrana Rajaonarimampiana ny vidian'ny fiaramanidina vaovao io. Manamafy ity siosion-dresaka ity ny fahanginana ireo akaiky azy izay tsy nentin'ny resaka mikasika izany androany rehefa nanontaniana. Hatreto aloha tsy vahaolana ny fampifangaroana ny resaka politika amin'ny toe-karena raha nambara ny mpahay toe-karena iray. Matoa zany ny fanjakana anankiray manome faveur ho ana orinasa anankiray na ho an'olona mpandraraha anankiray zany dia misy fifanarahana politika foana ao natao. Ny amin'ny hoe ny matetika ny mpandraraha manko atao amintsika ny manohana ny mpitondra politika
nefa ny fisiny zay zavatra zay dia miteraka lasa karazana ohatrany hoe zany ilazantsika an'izay hoe lasa fanomezana n'ilay faveur ary manakorotana ny tontolo ara-toe-karena mihitsy zany ao anatin'ilay firenena anankiray. Raha mbola mistera ny avy io vola nividianana ny fiaramanidina vaovao ny Herimady io dia mbola mistera ihany koa ny hoe aiza no ahitana ny vola ampiasaina amin'ny fividiana kominaly. Mbola mistera ihany koa anefa ny hoe nahoana tsy mbola tafody eto Madagasikara na amin'ny ampahany aza ny vola vahiny vidin'ny bois de rose izay fantatra ankehitriny fa tehirizan'ireo mpanambola any ivelany. Raha tsorina na dia hanatrika ny fampiavana pirenena aza hampandoavana vola ny vahoaka malagasy nefa tsy ambaratelo maro no mitoetra amin'ny fomba fitantanana ny volam-bahoaka samihafa ataon'ny mpitondra. Lafombaovao fa kosa indray nanome baiko ampanatsoana ny colonel Charles Andrenasoavana ny lehibe ny etamajor général ny tafika malagasy tsy nahazo alalana ny hevitra ity miaramila ny ampanga sy ny toritompona ndraiky mpanjakana ity andrefepetra mikasika azy ny tompona ndraikitry ny tafika raha toka tsy misy akony amin'ny fandikanany sa tamin'ny feny tafika ny fihetsika sy ny fitoriana izay nataony tsy mbola nainona akony kosa ny teniny anivon'ny fitsarana mikasika ny toy ny fitoriana napetraka ity miaramila nahazo famafantsy tamin'ny filoham-pirenena ity fanadina tanterahiny Oliva Antriniala. Tompona ndraikitra feno amin'ny nataony ny colonel Charles Andrenasoavana tamin'ireo fitoriana rososina napetrany teny amin'ny fitsarana ny Zomalasa teo. Izy ihany koa no andray ny vokatry ny nataony raha toa ka ao anatin'ny fandikana nisy sa tamin'ny feny folo alinday izany. Tsy nahazo alalana tamin'ny etamajor ity colonel ity raha naneho hevitra ny farany herinandro lasa teo. Ampiatsoina araka izany ny tena ny tondra fanazavana mikasika ny zavanitranga teny amin'ny fitsarana. Raha ny tokony teny colonel Charles dia nametraka fangatahana lalana. Dika zany fa tsy nanome lalana ny colonel Charles mihitsiny ny tompona ndraikitra isan'ambaratonga. Ny lehiben'ny vondrona misy azy dia fa nomena baiko hampiantso azy. Ka dia miandry ny tatitra avy amin'ny lehiben'ny vondrona RTS izay vondrona misy anazy ny aty amin'ny état-major général ny tafika malagasy dia rehefa azo izay tatitra izay dia ho eo ny fepetra horaisina mahakasika ny colonel Charles. Tsy maintsy andrefepetra mifandraika amin'izay karazana fandikana araka izany ny état-major ny tafika malagasy aoriany tatitra mikasika ity raharaha ny colonel Charles ity. Anao ahoana ny hoaviny ity manamboninahitra ity eo amin'ny sehatry ny folo alinda. Raha tsy ahivina ny faraparan'ny taona 2024 teo no nahazo famafantsy avy amin'ny filohan'ny repoblika ny tenany ary miverina mandray ny asa mahamiaramila azy. Dia gracier colonel Charles dia dikan'izay miverina eo anivon'ny tafika malagasy izy dia efa manomana ny toerana ametrahana anazy ny tompona ndraikitra tsirairay avy miandry an'izay famindratoeran'izay colonel Charles dia aminay rehefa ianao no ao anivon'ny folo alindahy indrindra ny ao anivon'ny tafika malagasy dia tsy tokony hisy fandavana toerana. Tsy mbola nahazo-baovao ny eny anivon'ny fitsarana mikasika ny toy ny fitoriana napetraky ny colonel Charles ny Zomalasa teo. Mpamakafaka maro ankehitriny no manombatomba fa tsy maintsy misy ifandraisany amin'ny politika ity zava-misy ity ary misy mpanao politika ao ambadiky ny colonel Charles Andrenasoavana. Raha raha-pitsarana hafa fahafahana vonjimaika io no didina avoakan'ny chaîne pénale eo arivo taoriny fanadinana natao tamin'ny ben'ny tanàna Lasora fitoriana napetraky ny fikambanana afary malagasy teny amin'ny Bianco mikasika ny famarotana na fampanofana ny tany misy ny abattoir eny Akadidratombo amin'ny Mpanjara Sinoa mandritry ny 7 taona no nitondra tamin'ity fanadihadiana teny amin'ny chaîne pénale ity. Olona 3 no voasaringotra amin'ity raharaha ity ary nanaovana fakana ambava nanomboka ny mateo ny 20 ny volana Mey izao no hiakatra fitsarana ny raharaha miankina amin'ny fitsarana io no ahafantarana ny ho toy ny raharaha io amin'ilay Mpanjara Sinoa sy ny ben'ny tanàna ao Alasora. Fa eo amin'ny tontolon'ny asa sy ny fampiofanana kosa ny sehatry ny informatika, ny varotra sy ny asa tsy mila diplôma toy ny asa trano na ny fiambenana no be mpitady indrindra tato anatin'ny herintaona teto Madagasikara. Ilaina asongadina araka ny fanazavan'ny tompona ndraikitry ny rafitra iray miantsehatra eo amin'ny fitadiavana asa sy ny tolotr'asa. Efa maro ihany koa ny tolotr'asa tsy mitakitra kefa ankehitriny ny fahavonona no isan'ny andrasan'ny mpampiasa amin'izany tahaka ny asa amin'ny tranokala asa manodidina ny arivo no mena ny mpitady asa eto Andrenivohitra ato anatin'ny 2 andro mandritry ny andron'ny asa sy ny fanofanana. Oliva Antriniala.
Mandidina ny 7 faingo 500 ny ponina eto Madagasikara no tanora araka ny antotanisa avy amin'ny Instat, izany hoe 510 tapitrisa mahery amin'ireo ponina mandidina ny 12 tapitrisa. Ny volana novambra 2024 kosa no namoaka antotanisa farany ny birao iraisam-pirenen'ny asa na ny BIT fa mahery ny 4 tapitrisa ny ponina no miaina tsy fananana asa. Raha efatretsy hatramin'ny 10 hetsy isan-taona ny tanora miditra amin'ny sehatry ny fitadiavana asa, tsy misy tolotrasa ampy azy ireo. Tena manahirana mihitsy aloha ilay fitadiavana asa zany amin'izao fotoana satria betsaka ilay tanora no mitombo isan'andro ilay manam-pahaiza nefa ny eo amin'ilay sehatry ny asa eto amintsika sarotra. Betsaka tena tokony hidirana izy zany dia eo amin'ny resaka sehatra ara-barotra aloha voaloha, dia faharoa eo amin'ny resaka sehatra industriel satria ireo no matetika tsy dia mandalo krizy eto Madagasikara. Le izy raha fijery koa resaka stage no tokony ataon'ny ankizy be dia be raha ohatra ka vao avy mivoaka diplôma, fa raha ankoatran'izay ny expérience aloha mitondra zavatra be dia be ary reny ihany mety ho alain'ny recruteur. Ankoatra ireo sehatra be mpitady ankehitriny toy ny varotra sy ny informatika, tafakatra hatramin'ny 500 isan-jaton'ireo mpitady asa no tsy manana mari-pahaizana kanefa mila asa. Isan'izany ny asa an-trano sy ny fiambenana na ny gardiennage. Efa maro amin'ireo mpandraharaha arak'asa ankehitriny no miompana amin'ireo asa tsy mila mari-pahaizana sy diplôma ireo. Ilaina ny fananana traikefa sy mari-pahaizana, saingy ny fahavononana sy ny faharisihana no tena isan'ny jeren'ireo mpampiasa amin'izao vanim-potoana izao. Informatika no tena be mpitady ary misy tolotrasa koa manaraka ao ny resaka commercial. Tsy diso anjara amin'izany koa ny olona tsy manana diplôma. Ohatra hoe chauffeur, ny mpanampy an-trano, ny kilasy mantsy, ny kilasy mody. Ny fitadiavana asa zany marina fa hoe ilaina ny diplôma sy ny expérience. Fa ny tediavin'ny orinasa amin'izao fotoana izao tsy dia izay loatra, fa ny olona matotra mahafantatra an'izay tokony ataony izy ary manana fahavononana. Izay ny tena zava-dehibe. Asa mahery ny 2 hetsy no napetraky ny Prime Ministra ho fanamby tao anatin'ny drafi-panjakana ankapobeny isan'ny nantenaina anatrarana izany ny fiverenan'i Madagasikara eo amin'ny tsenam-barotra ny AGOA. Hatreto anefa tsy mbola nisy orinasa mpanodina lamba sy mpandray mpiasa maro, resy hita fa nandefa tolotrasa. Midika ve izany fa fampitomboana ny ora fiasana no nosafidian'izy ireo? Isan'ny teboka tsy mbola voahaja ihany koa ankehitriny ny tsy fanajana ny sata amin'ny feny asa sy ny zon'ny mpiasa. Na izany aza, mbola mandray CV ny eto amin'ity hetsika ity hatramin'ny rahampitso. Fitrandrahana arena kibony tany mbola anatin'ny sokajy pays candidat no misy ny firenena malagasy ankehitriny amin'ny fangaraharaha eo amin'ny fitrandrahana sy famokarana arena kibony tany hatreto. Mbola misy ny lesika eo amin'ny vola alohan'ny orinasa tapitrandraka any amin'ny kitapo-bola-panjakana sy ny miverina ho azy ireo ny mangarahara eo amin'ny fitatana ny permis minier sy ny fanomezana izany fahazon-dalana izany. Raha tsy haivina mbola mandidina ny aotra faingo 3 isan-jato isan-taona ny fandraisana anjara ny fitrandrahana arena kibony tany. Manaradalana eto amintsika raha toka 10.5 isan-jato no tanjona napetraka. Isy ny fitsirina ataon'ny ITI na ny initiative pour la transparence des industries extractives amin'ny fitrandrahana misy eto Madagasikara ahafana mampiditra ny firenena malagasy anatin'ny sokajin'ny pays conforme ny atomboka tamin'ny atrikasa mikasika ny fahazon-dalana hitrandraka na ny permis minier izany io maraina io arao ny fanampanazavana. Dia tonga ry zareo alohan'ny fotoana lavitra hijery an'izay zavatra zay mba hidiran'ny Madagasikara tanteraka zany hoe ho firenena ara-dalàna miditra ao anatin'izay zany hoe pays conforme. Zay zany ahafahandreo ievaluer an'izay ny tongavany tonga aty. Faraky ny fanarahinao tany anatin'ny lohatenim-baovao eo amin'ny vaovao ny fampianarana eny amin'ny ambaratonga ambony nandrava ny mpianatra mbola nianatra tao Ankatso ny mpianatry ny DEX androany raha ny azakazaka nameny fiche de bourse tany mpianatry ny médecine. Tsy hijanona ny fitakiana tsy misy mpianatra mianatra hoy izy ireo raha tsy mivoaka ny daty andresan'izy ireo ny vatsim-pianarana tsy stage intsony amin'ny hôpitaly rehetra eto Andrenivohitra manomboka Rahampitso ny mpianatra Ompitsabo. Doany Andrianjatovo. Nisaviritaka ny teny amin'ny oniversitena Ankatso androany, tsy nisy ny fianarana vanina ho an'izay mbola nikirina noho izany ny tetin'ny sapam-pianarana mbola nianatra ary nandrava izany nataon'ny mpianatry ny DEX ny maraina teo. Fanatevenana ny mpianatry ny médecine amin'ny fitakiana ny datin'ny vatsim-pianarana no anton'izany. Nanambary reto mpianatra fa nahazo fampanantenana izy ireo tamin'ny fiaona tamin'ny Prime Ministra teo aloha mikasika io vatsim-pianarana io saingy lasa niaraka tamin'ny Kolorôge ny fanantenan'izy ireo. Nisy fampiresahana tamin'ny volana Desambra teo tamin'ny Prime Ministra teo aloha, Prime Ministra Kolorôge.
dia efa nametrahana moa hoe hovaliana ny fitakinareo arak'izay fotoana faran'izay aingana. Fantatrareo tsara moa fa tsy eto izy amin'izao ka izay zavatra izay zany continuité an'izay fampiasan'izay izay tena angatahanay voalohany indrindra ny hoe aleo mba handeha diplomatika izy nefa ny efficace fa tsy ampanantenaina fotsiny ilay izy hoe fampiasana dia avy eo avela fotsiny amin'izao fa etsakilany tazana ny mpianatry ny medicine androany nilahatra naka ny fiche de bourse araka ny toromarika nomeny tompona andraikitra omaly tamin'ny fivoriana. Nanambara nefa ny filohan'ny mpianatra fa noterena izy ireo naky fiche io. Nanamafy ny filohan'ny fikambanan'ny mpianatra ao amin'ny medicine amin'ny mbola tsy fitohizan'ny fianarana sy ny stage manomboka rahampitso. Mahakasika ny androany moa zany dia araka ny efa voalaza maly hoe mitohy ihany ny hetsika fitakiana. Voalohany indrindra manome tsiny an'ireo tompona andraikitra izahay satria terena zany ny mpianatra ho mpitsabo avitan'io fiche de bourse io androany dia androany ihany. Matony terena izahay zany dia tsy niakatra tany amin'ny stage ary rapitso izahay dia tsisy hiakatra any sy ny eteham-pianarana tsisy hianatra rapitso raha ohatra ka mbola tsy mahazo daty androany. Aina iasarotra ity fitokonana eny Ankatso ity androany tsy navita nampianatra hatramin'ny profesora Jean-Éric Rakotoarso filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay nampianatra ny mpianatra lalàna taona voalohany. Etsakilan'izay mbola mijanona tao anatin'ny faritry ny université androany ny fitokonana ary tsy nisy ny fisamborana na ny fioaram-pefy. Fampisambotra voalavo miisa 520 navita fiofanana tetsy amin'ny Institut Pasteur de Madagascar ary nomenina amin'ny mari-pahaizana manokana androany. Zava-dehibe ity tetika ity manoana ny firongatry ny aretina peste isan-taona eto amintsika. Mandina ny 500 eo ny olona voan'ny peste tamin'ny taona 2024. Ny peste izay aretina mbola mamono olona isan-taona eto Madagasikara. Fanadihadiana idoany Andrianjatovatrany. Iasa isan'andro ireto mpitsabo voalavo matiany ireto mandra-pahatongavan'ny faran'ny volana septambra. Eto Andrenivohitra no iasa izy ireo amin'ireo tsena lehibe miisa 13. Ankoatra ireo ny quartier izay naraisana fitarainana ho an'ny be voalavo indrindra ankehitriny. Quartier Manjakaray 2C dia misy be Mandrangovato Antomadinika 3G Angara Ampefloa Manaritsy Lesotry Andrano Manary Lesotry Andavamamba Ambodorano Ankasina sy Akorondrano dia manomboka amin'izao zany amin'ity herinandro ity zany manomboka zany zareo dia toerana 5 zany isan-kerinandro no aleha. Entina velona ety amin'ny Institut Pasteur ny voalavo voasambotra anaovana fitsirihana manomboka ny volana septambra ny vanim-potoanan'ny pesta distrika 9 amin'ny faritra 5 eto Madagasikara no mbola nahitana ny pesta tao anatin'ny 10 taona farany ary mbola namono olona 7 izany tamin'ity taona 2012 sy 2020 ity. Azo tsaboana nefa mila fahamalianina ity aretina ity hoy ny tompona andraikitra. Ny fitsaboana n'ireo marary, ny fanentanana n'ireo marary anantona ny tombo-pahasalamana mba tsy ho tara ny fitsaboana azy ireo dia amin'izay fotoan'izay zany dia hena nisan'ny maty ny aretina peste. Raha tsy ahivina volana vitsy lasa izay no tafiditra faritra mena ny teto amin'ny distrika Nandilamena sy ny Parafaravola tamin'ny fisian'ny aretina peste. Fa raha miasan'ny banky iraisam-pirenena no nanaovana ny fampiofanana anireto mpitsabo voalavo matiany ireto. Vidiny entana eny an-tsena tsy niverina tamin'ny vidiny teo aloha intsony ny legioma eny an-tsena. Taoriany tondradrano farany teo fiakarana 520 hatramin'ny 500 ka ny anana sy ny legioma tsy tirano tena ahitan'izany fiakaram-bidy izany. Hatrany apotony toniny amin'ny komina ambanivohitra Sabotsynamena aza amin'ny taraina ny mponina sy ny mpivarotra amin'ny mbola fa avitsian'ny entana ka tsy mampilatsaka ny vidiny. Fanadihadiana. Anana, radi, voatabia sy tongolo, poireau sy ny sisa. Tamin'ny 12 ratoandro tetỳ Sabotsynamena ireo mpiantoka sisa no tratra tetỳ fa ireo mpambolatra amin'ny 4 maraina no manatitra entana eto. Sakita ato amin'ny komina ambanivohitra Sabotsynamena avokoa ny karazana legioma rehetra, ankoatran'ny karaoty sy ny ovy izay alain'ireo mpivarotra eny amin'ny tsinanamontana sy Andravoahangy. Taorian'ny tondradrano niakatra hatramin'ny 500 ny vidin'ny legioma. Ny anana ohatra raha arivo ka hatramin'ny 5,000 no vidin'iray sobika teo aloha, tafakatra hatrany amin'ny 7,000 izany ankehitriny. Toy izany ihany koa ny voatabia izay novidiana 9,000 ny kesika teo aloha, nefa tafiakatra R1,000 izany ankehitriny.
amin'ny telo sasany zay zany efa tonga eto Sabotsy dia sara zay fa mahita anana amidinay na tsaramaso na rehefa resaka legioma zany dia sara zany zay mahita amidinay. Ny hanana zany zao no tena maromaro vokatra ety aminay. Ny hanana anamamy, anatsonga, disamo ohatran'izany. Reny no betsaka no mpamboly ety aminay. Tena lafo ny legioma, carotte 15 000, 12 000. Dia macédoine na 500 ny kapoaka 100. Etsak'ilan'izay anefa tsy ireo mpiantoka sy ireo mpivarotra ihany no sahirana amin'ny fiakaran'ny legioma ity, fa ireo mpividy ihany koa indrindra. Misy ireo nampienan'ny fatra vidy teo aloha mba hihinanana sakafo ara-pahasalamana. Efa mba azoazo izy loha amin'izao tsy ohatran'ilay teo aloha teo e. Teo izy lafo be mihitsy fa zao izy zao efa mba azo hidirana. Tena miakatra be mihitsy ndreo ohatra ny teto Sabotsy mena ny jereny. Kanefa moa tsy afaka makaiza fa tsy maintsy misakafo ny ankizy. Tena koa tsy afaka andresin'ny mpivarotra satria izy koa mbo miantoka vao tonga aty. Dia izay tsy afaka mahita amin'ny mpamboly maraina. Ka matola izy niakatra ty ambony latabatra dia niakatra koa izany tany amin'ny mpamboly. Tsy ho an'ny eto an-drenivohitra ihany fa hatrany amin'ny faritra ambanivohitra Antananarivo dia efa tsy takatra ny fahefa amin'ny vidin'ny sarambabem-bahoaka intsony ny legioma. Raha toa ka efa nahitana fihenany ny vidin'ny hena eny an-tsena ary efa mitobaka mamenon-tsena ihany koa ny trondro. Fa toy ny isan'andro asa tsotra miavaka indray no entina manao manaraka amin'ny natao anatin'ity fanadihadiana ity asa tena fa mampidi-bola. Jus de fary io no anarana omen'ny mpivarotra azy, miisa 4 izy ireo no mivarotra izany manodidina ny renivohitra mampiditra hatramin'ny 3 alina ariary ny iray amin'izy ireny fanadihadiana tanterahin'ny Mikaela Ramarila. Tena ohatrany Tsotso daholo. Ny mpialokaloka ety Antaninarenina sy ny mpandalo ety amin'izao vaninandro mafana izao no kendreny ny mpivarotra ranom-boankazo vita amin'ny fary ety. Any ivelany no afarana ny fitaovana ampiasain'izy ireo amin'ity asa ity, izay mitetina hatrany amin'ny 2 tapitrisa ariary ny vidin'ny iray. Tsy tonga dia mandray ny asa izy ireo tamin'ny fiandohana fa mbola nisy ny fampiofanana nataon'izy ireo tamin'izany. Mahalany fary lava 520 isan'andro izy ireo ary manomboka amin'ny 7 ora maraina dia efa mivarotra. Raha ny fanazavan'ny mpivarotra misy tombony maro azo amin'ny ity ranom-boankazo vita amin'ny fary ity. Indrindra hitanao le olona hoe be voka nireny, tsara izy misotra an'ity mba tsara endrika an'ilay zaza. Tsara volo, tsara endrika. Salamana zany le olona hoe be voka zany tena mba tsara an'ity fary ity. Fa io zany etana hoe fitadiavam-bola zany le eto, hainao any le firenena eto Madagasikara zany hoe mafy kokoa zany zao. Zay zany mba mitsitra le nify le olona zany le mitsako. Dia tonga zany dia sotroina ohatsy zany dia apetaka le ana dia ana. 300 ariary ny vera amin'ity jus vita amin'ny fary ity ary manomboka amin'ny 400 ariary raha misy voasary makirana, mananasy na fangarony hafa. Toy ity raim-pianakaviana iray ity izay mividy isaky ny mandalo ity, lasa rano fisotro isan'andro azy zany. Aloha le izy hoe tonga dia sotroina fa tsy le mikaikitra, tsy le manaikitra hoe mitsakotsako fary. Dia izy hoe naturel tonga dia hita direct hoe naturel zany fa tsy ohatrany hoe zavatra ambarimbarina any an-trano. Tonga dia hita hoe direct izay no manintona hoe misotro an'ilay izy. Antaninarenina, Analakely, Mahamasina hatreny amin'ny Fasan'ny Karana, ireo ny toerana ahitana azy ireo eto an-drenivohitra. Maro ny vahiny manjifa ity karazana ranom-boankazo ity. Atokisan'ny mpanjifa kokoa ny fahadiovan'ny vokatra noho ny fanamboarana azy hita eo ny eo. Mbola avadika zezika ihany koa ny fakapary avy nampiasaina ary mbola vola miditra ho azy ireo ihany koa izany. Ny fanitarina sy ny fivelaran'ny asa ny tanjon'ny mpivarotra jus vita amin'ny fary, saingy tsy mbola mahavita manafatra ny fitaovana izy ireo. Maresaka avy any ivelany voaheloka higadra 20 taona amponja ny filoham-pirenena Egyptiana teo aloha Mohamed Morsi, fanonganam-panjakana no nalana azy teo amin'ny fitondrana tamin'ny taona 2024. Ny fitsarana tao Leclerc namoaka ny didy androany isan'ny ampangana sy nanamelo anazy, ny firaisana tsokombakomba tamin'ny fampidirana amponja sy ny fampijaliana tamin'ny fomba feno ampibina, ny mpanao fihetsiketsehana nandritry ny janonana teo amin'ny fitondrana ka isan'izany ny tamin'ny 5 desambra 2024, frère musulman 20 niaraka taminy teo amin'ny fitondrana no voaheloka 20 taona an-tranomaizina ihany koa.
fa mbola amin'izay maresaka avy any ivelan'izay hatrany nisy tsanimpanao gazety na resaka indrindra tao anatin'ny fotoana fohy Jason Rezaian avy eo amin'ny Washington Post any Téhéran voapanga ho pitsikily sy piraitsykombakomba amin'ny gouvernemanta fahavalo izy ka voatazona amponja sy volana tany Iran. Etsakilan'izay mitaky indray ny famoahana azy aingana indrindra ny avy eo amin'ny Maison Blanche aloha ny fanadina eo amin'ny sarin'ny France 24. Voapanga ho pitsikilo sy piraitsykombakomba amin'ny gouvernemanta fahavalo ary manao fampalezakevitra manohitra ny Republika Islamika i Jason Rezaian. Sy volana izao no nitazomana azy ny ponja. 7 taona izy ary mpanao gazetiny Washington Post any Téhéran. Manamelika izany avokoa ny mpiara-miasa na ny fianakavian'i Jason Rezaian. Nanamafy ny rahalany fa tsy nisy ny antota-taratasy na pirofo ahafahana manameloka azy. Tsy mitombina kosa izany ho ny toy ny andazy soratry n'ity gazety vahiny ity. Ny eo voalohany tamin'ny Jason Rezaian ny mpisolo vavazy tao anatin'ny 90 minitra monja hatrizay tamin'ny volana martsa teo. Tsy mari-potitra ny heloka hiampangana azy ary ahina hiteraka disadisa eo amin'ny firenena rotonto izany ho ny mpisolo vavazy. Raha tsy hivina tamin'ny 12 Jolay 2024 no nosamborina tao hatrany ity mpanao gazety izay teratany iraniana sy amerikanina ity. Natsoina tamin'izany ihany koa ny vatany izay mpanao gazety ary pakasary iray any toerana. Mbola miandry ny fitsarana ihany koa izy ireo raha efa navotsitra hatr'izay. Etsakilan'izay mitaky indray ny famoahana azy aingana indrindra ny avy amin'ny Maison Blanche raha tamin'ny volana martsa teo no nanao antsoavo any Téhéran ny filoha amerikanina Barack Obama. Tsy manana pirofo mazava hiampangana azy ny fitsarana iraniana ho ny mpitondra tenin'ny Maison Blanche. Fantatra fa mandamafy ny materatany iraniana ny mpanao gazety ity i Iran ary manamafy ny mampitsikilo amerikanina azy. 7 andro mialohan'ny datin'ny 7 aprily antanterahana ny dinika nasionaly amin'ny fampiavanam-pirenena mpandray anjara 270 amin'ny 20 andrasana no efa nisoratra anarana hatreto. Fa mandeha ny feo fa ny filoha aloha Marc Ravalomanana nanome ny vola ny vidiany ilay fiaramanidina vaovao ny Air Madagascar. Nahazo fahafahana vonjy maika kosa ny olona 3 tamin'ilay raharaha abatoara Akandratombo didina avoakan'ny chaîne pénale io hariva io. Fikomina teny Ankatso nandravan'ny mpianatra mbola nianatra tao Ankatso ny mpianatry ny Dexa androany iompana amin'ny anjaran'ny toeran'ny valy eo amin'ny fiarahamonina sy ny mozika kosa ny fandarina tafatafa rahampitso ao amin'ny onjam-peo ny 20 teboka avaly dia izay ihany koa no entina mamarina ny fampalam-baovao amin'ny tian'io ity soriny ianao niaraka taminay hatramin'ny faramahay fotoananao indray rahampitso tahaka izao veloma toko. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magazay Baolay. Hello. Miaraka amin'ny Baolina. Afaka tsara ny tasy. Kely dia mandrotra be. Baolina. Mora sady mandaitra. Ny fahapalalam-baovao dia niarahanao tamin'ny Soka Vitre, Baolay, Baolina.